Dia berlangsungsa N'Andriamanitra lehibe ratsika riavana amin'izao maraina. Efa nitondratsika teto amin'ny toeran'ity tompo. Araka ny teny hoe tsy anareo mifidy fahaizana mifidy anareo efa mitsena no teo ambaravarana izy hanome voninahitra asika. Voninahitra ny man'Andriamanitra lery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova Tomomaro, Amen. Dia mbola waktu mandrakariva amintsika lery ambany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Isaorantsika manokana ihany koa Andriamanitra noho ny amin'ny fotoana roaky izay natongatsika manokana ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina dada Randrianatoandro Jean Joseph mitady sy ny ankohonatra ho amin'ity halady manokana ity mba natongatsika am-piangonana fiderana azy hanomezana voninahitra ary indrindra ihany koa hidrotrotsika ambavaka sy hamoanana izany mpanompon'Andriamanitra izany. Isaorana ny tompo satria matoa tanteraka izany fotoana maro ny fandivo izany dia mbola noho ny fitantanany sy mbola noho ny fivimbinany. Itony fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia mbola sokafantsika ny salamo fahafito amby dimapolo. Salamo fahafito amby dimapolo dia hobakitsika ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Salamo fahafito amby dimapolo, ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Ary ao aorianan'izay dia nihira ao amin'ny firana bopikira fiderana larana fahatelo amby dimapolo feno fiderananao izay ray ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa hiderantsika hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Salamo fahafito amby dimapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Tafatoetra ny fo Andriamanitra, eny tafatoetra ny fo, inona sy ankalaza maro, ny voaza ny voninahitra, ny voaza ny fanisinotana, ny foaraina koa, tinderanao eny amin'ny vahoaka tompony, ankalazanao eny amin'ny firenenao, alehibe mianatra ny lanitra ny fandrafonao, ary mianatra ny ravina ny fandavinanao. Misanata manomboninahitra ianao Andriamanitra, ao ambony tany rehetra ny voninahitranao. Amen. Ivavaksika. Akory ny fifalianay Jesosy
noho ny fitiavana sy ny famindram-po izay mbola ny homenao anay tao anatin'ny andro maro ny fandimby, tao anatin'ny volana maro ny fanesy, tao anatin'ny taona maro izay mbola nodiavinay dia natsampana isan'andro isan'ora Jesosy fa teo anilanay mandrakariva ianao. Eny fa na dia ny androany fotsiny ihany azy ka natongavanay teto amin'ity toerana ity, tsy noho ny herinay, tsy noho ny tanjakay, tsy noho ny fikasana ny faniriana tao anatinay, fa mbola noho ny fitantanan'ilay sandronao mahery Jesosy. No foazonao toy ny olona tsy manatsiny izay tsirairay avy, no foazonao toy ny tsy manatsiny Jesosy, ho toy ny olo tsy manan-kilema tafafo indray tamin'ity maraina ity tao anatin'ny torimaso-pahafatesana. Tonga eto amin'izao tempolonao izao, hisaotranao, hideranao, hankalazanao, hanome voninahitranao, hisaorana ianao manokana izany Jesosy, satria fitiavana lehibe tsy takatry ny saina amin'ny maha-olombelona. Fa na inona endrika hitanao amin'ny maha-olombelona anay, na inona tsy falavirariana, tsy karotra ao Jesosy amin'ny maha-olombelona anay, tao anatin'izany Jesosy norakofanao tamin'ilay ranao soa zay, mbola menao ny indra fo zay Jesosy, mbola tafahoana sy matsara indray eto amin'ity toerana ity, hideranao, hankalazanao, hanome voninahitranao eto an'izao tempolona masina izao, indrindra Jesosy, ao anatin'ity vanim-potoana anankiray lehibe izay mba natokanay Jesosy ho an'izao ray aman-dreny izao Jesosy, eto an'ity fiangonana FPVM Tanànandrano ity, ary indrindra ihany koa manerana ny Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao. Fotoana izay mba natokanay fiangonana, hisaorana anao Jesosy, hitrotrona iambavaka n'izany mpanomponao izany, hiderananao eto amin'ity toerana ity, no ny tantananao azy tao anatin'ny taona maro ny fandimby, mbola nanomezanao azy hery sy tanjaka, tsy nahafoy azy ianao na tamin'ny minitra na tamin'ny segondra, fa teo anilany isan'andro raha mbola nitoloko sy nivavaka taminao izy. Ny ten'Andriamanitra izay angalantsika ny fampahirezana androany eto amin'ity toerana ity dia araka ny teny izay hitantsika ao amin'ny Hebreo, ary hitantsika ihany koa any amin'ny valopy izay nozaraina tamintsika androany teto amin'ity toerana ity. Hebreo 3:10 dia ny 7 ihany. Hebreo 3:7, Hebreo 3:10 dia ny 7. Rehefa hita dia vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny tompo izany, amin'ny anaran'i Jesosy, tsarovo ny mpitondra anareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, heverony ny hafaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Amen. Vavakisika. Jesosy io misaotra anao manokan'izay noho ny amin'ny fotoan'androany, mbola fahanay tompo miombom-bavaka eto amin'ity toerana ity. Nateo aza ny zavatra ny famahofao teto ny firenena, vao nanomboka ny taona, betsaka ny ady maro samihafa ny lalovanay Jesosy, manoloana ny valana aretina
izay nianaka teo tany firenena nanerana n'izao tontolo izao ny fifalianay tompo dia mbola tafahoana somatsara eto amin'ity toeranyity izahay. Mbola nomenao hery, menao tanjaka, menao fahasalamana izay isaorana ianao manokana satria avy aminao zany fitantanana zany fifimbinana zany. Isaorana ianao manokana ko tompo fa mbola manana n'izao fotoanao zao koa zay. Mbola afahanay ny fampahery eto amin'ity toeranyity. Afahanay mitrotra mbavaka, mifanohana amin'izao ray aman-dreny zao. Izy mivady sy ny akohonany ray manontolo ato anatin'ity fiangonana FPV Matananandrano ity. Tsy ny eto ihany fa ny andraikitra sahany ihany koa manerana ny Madagasikara sy manerana n'izao tontolo izao. Mitenena Jesosy androany fa miainy ny mpanomponao. Dia tolotra anao ny dera sy ny atsa ary ny voninahitra efa nao hatramin'ny taloha zany ka mbola nao mandraka izay. Dia misaotra Jesosy ho derainy anarana. Amen. Ny ten'Andriamanitra araka izay efa novakitsika teo no ifankahirizantsika fohy androany eto amin'ity toeranyity manoloana n'izao fotoan-dehibe izay natokany fiangonana ifampivavahana, itrotronam-bavaka, ifanohanana ihany koa mbola anaporofotsika androany eto amin'ity toeranyity fa itsika vahoaka eto Antananandrano ny FPVM manerana n'izao tontolo izao dia mbola andamosiny izao ray aman-dreny izao miaraka mivavaka, mifanohana manoloana ny asa izay netsy ny tompo azy. Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Teny notsongaina tao an'ny Hebreo 7:12 ka 9:7 ary nosafidiana ihany koa any anatin'ny valopy izay nomenantsika androany eto amin'ity toeranyity. Rafitinina ny zavatra voalaza ao an'ny Hebreo io ny toko voalohany ka hatramin'ny toko 7:12 dia ahitantsika reto vetikevitra manaraka reto: anatra mba hijoroany ny kristianina amin'ny finoana, anatra mba hijoroany ny kristianina amin'ny finoana, anatra ihany koa mba hahatonga ny kristianina hijoro ary kristianina mahatoky manoloana ny antso izay ny antson'Andriamanitra azy. Manaraka izany dia anatra ihany koa mba hahatonga antsika kristianina hanana finoana mahatoky, hanana finoana mafiorina ao anatin'ny fanarahana an' Jesosy. Tsy iovaova na eo aza ny ady na eo aza ny zavatra ho sedraina dia mampianatra antsika koa zany mba hiorina tanteraka ao anatin'ny finoana sy ny fanarahana an'Andriamanitra. Nefa na eo azy zany rehetrarehetra zany dia mbola nisy ny voatanisa ao ihany koa ny fampanantenana izay omen'Andriamanitra antsika fa Andriamanitra tsy manadino ny zanany izay tena mijoro ka manana n'izany finoana zany ao anatin'ny fanarahana azy. Ry havana malala, za mino fa nisany iraka ihany koa nampanaovin'Andriamanitra n'izao mpanompon'Andriamanitra izao teto an'ity fiangonana FPVM ity Tananandrano, ary tsy teto an'ny fiangonana FPVM Tananandrano ihany fa manerana ny Madagasikara sy ny toerana rehetra naleny tany ivelany tany ampitan-dranomasina mba hijoroantsika amin'ny zavatra izay voatanisako teo aloha teo. Anatra ho itsika hijoro amin'ny finoana ho kristianina mahatoky ao anatin'ny fanarahana an'Andriamanitra, tsy iovaova
na eo aza ny ady maro samihafa mety antrehana sy mety ho lalovana, manoloana ny fakapanahy sy ny mena miraviravy izay mety ataony devoly. Nefa ihany koa mampanantena antsika hoe Andriamanitra ny tsy manadino hoe rehefa tena mametraka ny finoana sy ny fanantenana eo am-pelatanantsika, tsy manadino antsika Andriamanitra hanisany nampitaina tamintsika zany tao anatin'izao fiangonana izao nandritra ny taona maro ny fanesy teo tamin'ity toerany. Saingy ny fanontaniana nipetraka ao an-tsaina manoloana n'izany hafatra izay nampitainy ray aman-dreny zany, manoloana n'izany fitezana sy fikolokoloana sy ny fanabeazana izay nampitainy ray aman-dreny zany teto amin'ity toerany. Mba samy andiny tenitsika, atsiaro no mpitondra antsika hoe tena nakatohany zany ve tsika na tanteraka n'izany ve tsika. Za mindry havana fa raha tanteraky ny zanaky ny FPVM rehetra manerana n'izao tontolo izao, zany hafatra nampitaina sy ny fitezana izay nikolona antsika teto amin'ity toerany ity zany dia fifaliana lehibe ho an'ny ray aman-dreny zany. Ary za mino fa iompopeo izy any Jaona, ny apôstôly Jaona any amin'ny toko 7 any ny 14 manao hoe tsy manana fifaliana lehibe noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha ny fahamarinana ny zanako. Za ninoko ry havana, raha tena tanteraky ny zanaky ny FPVM ny mission izay nampanaovan'Andriamanitra azy, raha tena tanteraka ny zanaky ny FPVM ny asa rehetrarehetra izay ny fidianan'Andriamanitra azy ho fitezana ny fiangonana, ho fitezana ny sapana, ho fitezana ny vahoakan'Andriamanitra, dia anana fifaliana izao ray aman-dreny izao araka ny teny izay nataony tompo fakitsika teo hoe tsy manana fifaliana lehibe noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha ny fahamarinana ny zanako. Tanteraka tsika ve zany andro anankiray ty mba hatserovantsika kandiniantsika n'izao mpitondra antsika izao, ny hafatra rehetrarehetra izay nampitaina, ny fitezana sy ny fibeazana, ny fikolokoloana izay natao tamintsika teto amin'ity toerany ity. Tanteraka tsika ve zany nanana fifaliana tokoa ve ny ray aman-dreny tao anatin'ny asa rehetrarehetra izay nataontsika. Zavatra eno any indraindray dia zao hoe matetika misy any zanaka mania, matetika misy any zanaka mania ao anatin'ireny zanaka mania reny miteraka adi-tsaina, miteraka fikorotanana, miteraka adi-panahy ho an'ny ray aman-dreny ao anatin'izao fiangonana izao. Ary zany mba hatserovantsika n'izany hafatra izay nampitaina sy ny fitezana antsika zany eto amin'ity toerany ity androany, mba hatserovantsika n'izany mpitondra antsika zany eto amin'ity toerany ity androany. Ny mpiandry ve tena natanteraka tokoa ny asa izay ny fidianan'Andriamanitra azy, mandiananareo mitoriny filazantsara ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Nanao kitoto ny asan'Andriamanitra ve ianao? Nanao atsirambana ny asan'Andriamanitra ve ianao? Nanao zava-dehibe sy ho ambony ny asan'Andriamanitra ve ianao tao anatin'ny iraka sy ny ositra izay nampanaovan'Andriamanitra anao ary ny fidianana anao sy ny fitezananao nandritra ny taona maro tato anatin'izao fiangonana izao? Dekôlina ato any hevitra anankiray ato dia misy soratra mivandravandra be dehibe, tsy tadidika avy le andininy maromaro ao, fa ozy aho hoe raha ireo ny tena tanteraka dia dekôlina mahafatra-po ary tonga lafatra dia anana fifaliana ny ray aman-dreny eto anivon'ny FPVM raha tanteraka tsika ireo. Fa indraindray araka ny voalazako teo hoe misy any maninga anao anatin'ny fanatotosana ny asan'Andriamanitra, indraindray misy any manao antsirambana ny asan'Andriamanitra, na eo amin'ny fitondran-teny zany, na eo amin'ny fomba fanao zany, na eo amin'ny fomba famindry zany. Misy any indraindray
manao izay mampalahelo ny ray aman-dreny ka mampitondra ady-saina sy tebiteby manoloana ny asa izay ny antsoin'Andriamanitra azy. Ary ohatra ny mampandiny tena hoe nandritra ny taona maro ny tezana anareo, nandritra ny taona maro ny koloana anareo, nandritra ny taona maro nampianarana anareo ny tenin'Andriamanitra, tsy nisy voarainareo ve? Tsy nisy tafita tany aminareo ve? Tsy nisy voarainy vahoaka an'Andriamanitra ve? Raha mpianatra mety hanao fanadinana ka ho tsaraina amin'ny note sur 20 dia samy mandinika isika tsirairay avy. Na mpianatra ny ray aman-dreny, ny taizantsika ny ray aman-dreny, ny kolo atsika ny ray aman-dreny tao anatin'ny taona maro teo tamin'ity toerana ity. Raha tonga ny fanadinana ka ho avy eto ny Tompo, firy amintsika no mba azo fakasitrahana hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira ny fifalian'ny tomponao. Samy mandiny tentsika androany eto amin'ity toerana ity, manoloana an'izany antso, manoloana an'izany iraka nampanaovin'Andriamanitra antsika izany. Ary engane tsy ho verimaina ny asa izay nisasaran'izao ray aman-dreny izao, nisasaran'izy mivady tao anatin'ny fiangonana nandritra ny taona maro, ny aretany zavatra maro tao anatin'ny fotoana izay nifidianana azy ka nitoriany amin'ny filazantsara. Engane tsy ho verimaina izany, fa androany eto amin'ity toerana ity mba tsy aro an'izany mpitondra antsika izany tsika, mba hatsoka antsika hitodika indray ao anatin'ny fanarahana ny Tompo, mba tonga antsika hanana ilay toetra ho fanasina sy ho fahazavana eo anivon'izao tontolo izao, mba hanana ny ray aman-dreny fifaliana androany eto amin'ity toerana ity hoe tsy manana fifaliana lehibe mihoatra noho izao aho, dia ny ahafantarako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako, mandeha amin'ny fahamarinana ny dekona, mandeha amin'ny fahamarinana ny mpiandry, mandeha amin'ny fahamarinana ny mpiomana, mandeha amin'ny fahamarinana ny katekomenina rehetra, mandeha amin'ny fahamarinana ny sapana rehetra, dia hanana fifaliana ny ray aman-dreny ao anatin'izao ora vanim-potoana anankiray izay mba hankalazantsika sy hiderantsika an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Zavatra mampalahelo ny ry havana dia izao hoe indraindray aza misy olona rehefa mieritreritra ka efa manomana terrain sahady hoe raha tsy eo tsony moa efa manao kajikajy, ka raha tsy eo tsony moa ny ray aman-dreny dia efa mihitsy mieritreritra hoe izy ny dada numéro 2. Tsy misy zany dada numéro 2 zany tompoko, fa iray ihany ny dada numéro 1 dia dada spécial ho an'ny FPV mamanerana an'izao tontolo izao. Fa na inona tetikao, na inona fikasana mety ho tanterahanao, Andriamanitra efa manana ny programany, Andriamanitra manana ny programany, ary izay programan'Andriamanitra izay tsy ho ravan'olombelona na oviana na oviana, na anirinify aza ny akoho tsy ravan'olombelona na oviana izao oviana izany. Ka na inona mety fikasana sy tetika hafa dia hoy izay hoe dada spécial, dada nandrenatoandro Jean Joseph mivady sy ny akonany ho an'ny FPVM mamanerana an'izao tontolo izao. Iavana hoy aho teo manao hoe spécial ny androandroany, dada spécial dia spécial koa ny androandroany, dia andaontsika mba hanoana azy, andaontsika mba hanoana azy androany eto amin'ity toerana ity, hanoana azy voalohany araka ny teny izay efa nampitaiky teo, mba hanana toetra hanana fahamarinana ny zanaky ny FPVM, na mpiandry, na dekona, na mpiomana, na sampana, mba hanana fahamandeha amin'ny fahamarinana, mba tsy ampisainto an'izao ray aman-dreny izao, fa hanompo azy, hanompo an' Jesosy amin'ny mpifaliana,
dia mino aho fa ho faly ny ray aman-dreny tahaka ny tenin'ny apôstôly Jaona manao hoe tsy manana fifaliana lehibe mihoatra noho izao aho dia ny andrenisako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Tehaka mafy dia mahafantompo. Mahatoko tokoa ary ijoro ho fahazavana sy ho fanasina eo anivon'izao tontolo izao mba tena ahafantarana tokoa hoe hafa ihany ny mpivavaka sy ny kristianina FPVM fa kristianina makatoa, kristianina endry ary kristianina votom-pinoana ao anatin'ny fanarahana an' Jesosy dia mba hanana fifaliana lehibe ny ray aman-dreny hoe mandeha amin'ny fahamarinana ny zanaky ny FPVM. Isaorantsika ny tompo zany rehetrarehetra zany noho ny fitiavany, noho ny famindram-pony mbola hiderantsika n'Andriamanitra akalazantsika ny tompo mandra-piaviny Jesosy eny amin'ny rahoany lanitra. Ny hira 700 no velaro eo an'laontsika anaovantsika dina sy voadiny ray androany tamin'ity toerany ity fa tsy hanadino ny ray aman-drenytsika isika hiaraka ankatoa na ny afatra sy ny fitezana izay nataony tamintsika. 700 ny andininy voalohany, ny andininy fahatelo ary ny andininy fahaefatra. Andininy voalohany, andininy fahatelo ary ny andininy fahaefatra. Dia izao nanaovantsika azy. Ho an'ny andininy voalohany ny vehivavy rehetra manao ny aza manadino ray sy reninao atreo an'le hoe aza manadino ny ray sy reninao. Dia ny lehilahy rehetrarehetra miaraka amiredina hoe tsara izay eny tsy ho adinonay ny ray sy reninay. Zay zany ny andininy voalohany. Ny vehivavy rehetra manao ny andininy voalohany fa ny lehilahy rehefa any amin'le hoe tsara izay dia nijanona indray ny vehivavy fa lehilahy rehetra miredina an'io. Dia famadika amin'izay indray ny any andininy fahatelo. Aza manadino no re-mpitondranao lehilahy rehetrarehetra indray ny manao an'iny dia ny vehivavy rehetra indray mamaly hoe tsara izay eny tsy ho adinonay re-mpitondranay. Ny andininy fahaefatra afaka mihira ve ny ray aman-dreny? Tsy afaka mihira honisy ny ray aman-dreny. Dia tsika rehetrarehetra zany miaraka manao ny andininy fahaefatra aza mba manadino ny fivavahanao ataovy isan'andro mba ho famonjenanao dia miaraka indray tsika rehetrarehetra ao anatin'izay. Ataontsika mpitsanganan'izay. Vehivavy rehetra zany zao.
Zany tokoa Jesosy nodina mba hifanaovana Androany eto amin'ity toerany ity. Tsy anadino zay Jesosy nianatra, ny fanabeazana, ny fampianarana zay nozaraina taminay tato anatin'izao fiangonana izao. Omeno fananao masiny zay Jesosy, fa misy anany Jesosy ny fikelezana inao anatinay e. Tiana tanteraka an'izany fahamarinana zany, mba tianao ny tsara ihany, tianao ny marina ihany, tianao ny mahitsy ihany, fa indraindray Jesosy miravoravo tanana ihany, indraindray ohatra ny lavo ihany, indraindray ohatra ny tanondrika ihany, indraindray ohatra ny merikerika ihany. Zany indrindra Jesosy mahatonga anay mitodika aminao amin'izao ora sy fotoana izao, satria raha ny herin'ny tenanay toatra no resy ihany zay. Raha ny herin'ny tenanay ohatra no lavo ihany zay. Raha ny herin'ny tenanay raha lavo zay Jesosy tsy ho tafarina intsony. Raha ny herin'ny tenanay mingavy ianao Jesosy androany eto amin'ity toerany ity, mba hidina eto amin'izao toerany izao ianao Jesosy, hijery anay tsirairay avy eto amin'ity toerany ity ianao. Hamindra fo aminay ianao, hamela anay ianao Jesosy, hamele finoana mahafoy orina ao anatinay Jesosy, mba tena nananay tokoa ilay finoana mandresy sy manohitra izay mety ady sy fakam-panahy maro samihafa mety ho lalovanay. Zany mba hidongina aminao Jesosy androany eto amin'izao toerany izao. Zany mba hitalaona aminao Jesosy androany eto amin'izao toerany izao. Mengavy anao a Jesosy, hamangy ny isa-dabilio ianao ankehitriny, hamangy ny isa-dabilio ianao Jesosy, na eto amin'ny toerana aty amin'ny rihana ambany, hatrany ambony, hatrany amin'ny 4e étage Jesosy, hamangy ny isa-dabilio ianao, ho tonga eo anilany ianao Jesosy androany eto amin'izao toerany izao. Fa raha hiverina aminao ny mpanomponao Jesosy io, tahaka n'ilay zanak'adala niazakazaka nandray fanapahan-kevitra, ianao mihitsy nefa nanomana Jesosy ilay tsara indrindra ho azy. Fa na dia ny matavy aza notsongaina tao anatin'ny maro, novonoina, tompo malalo mengavy ianao vangio ny isa-W Jesosy dia mba iay ny fitaraina ny mpanomponao ianao, fa hiverina aminao izy Jesosy, ary ianao dina sy voady aminao ndray androany eto amin'ity toerany ity. Enonao zany toloko zany Jesosy, enonao zany toloko ny mpanomponao zany. Mety tsy nahatonina vavaka betsaka ny Jesosy, fa feno loatra ny fo noho ny aratsinay. Mety tsy nahatonina zavatra betsaka Jesosy, fa feno loatra ny fo tao anatinay, nefa nangatanay aminao ilay indra fonao Jesosy, mba hitenenana hoe anaka, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotana, ofotsiko tahaka ny ora-panaly io, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, rehefa niazakazaka ianao ka nanatona anao, ofotsiko tahaka ny volon'ondry fotsy io. Mino zany zay Jesosy, fa namindra fo tamin'ny mpanomponao ianao, namela ny eloky ny mpanomponao ianao, na nadio ny fony ianao Jesosy teto amin'izao toerany izao, ary anokotra ny lanitra ao ianao Jesosy, ka androtsaka ny are-pahasoavana, ny are-pitahina tahaka ny menao ilay zanak'adala Jesosy. Fa na dia adala efa maimbo aza, fa nilikiliky ny olona tompo, efa rovo boridamba, efa masisany Jesosy, mbola niraisy ny rainy ihany, mbola niazakazany ihany, mbola nofiiny ihany,
mbola noroany ihany mahatoky izay Jesosy. Fa zany koa no mba nataonao anahy androany teto amin'ity toerana ity, mba tsy ho verimaina ny azakazaka izay natongavana teto amin'izao toerana izao, fa mba hampiova tokoa ny finoana sy ny fanarahana anao, mba hahatonga anao hifaly aminay araka ny teninao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira ny fifaliany tomponao. Misaotra Jesosy, fa Andriamanitra mamindra fo ianao, Andriamanitra mamela heloka ianao, Andriamanitra tsy manadimy ianao. Izany mahatonga anay Jesosy hifaly tahaka ny Davida mpanao salama manao hoe ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mino n'Andriamanitra resto mpanolanitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokony ataontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nimbona tamin'ny azy fijaliana, matika malemy, midina tamin'ny fita, tsangana tamin'ny andro fahatelo, miakatra ho any an-danitra, mipetraka kavan'Andriamanitra resto, avy any viny tsara mivelona sy maty, mino fanahy masina, fiangonana masina manerana izao toa, fiangonana olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka ny foko sy ny fona, yara itepo tena iray, aoka ny saitro sy ny saina, iray safidy matratrisa, seso malalo kanutsisu, introniachu asuana, velukanu, teraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Petraka amin'ny fiangonana. Eny ry hava-malala ao amin'ny tompo, dia mbola ho ampitomboina amintsika mandrakarivany ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Tonga amin'ny fotoana lehibetsika le tenenan'ny soratra masina, andro malaza izao fotoana izao, satria raha ao anatiny izany eto hoe 5,700 andro izany, dia mba andro anankiray natokatsika mba irahantsika amin'ny faly manohana reto ray aman-drenitsika ara-panahy reto, dia dada raha ny renatoandro Jean Josefa mivady sy ny ankonana. Ataoko angamba fa fifaliana ao antsika tokoa ny andro tahaka an'izao, ary dia ao anatin'izany tandehantsika hitsangana tsika fiangonana rehetrarehetra, aneo zany fifaliantsika amin'izy ireo izany. Tsangantsika fiangonana to. Voalohateny dada sy mama dia ataoko angamba fa feno dia feno ny toriteny izay nentin'ny ray aman-dren'ny mpitandrina dia Andriamatoa SG Wilson Remy teo. Fa ny zavatra ngezabe kosa izay manesika ny fon'ny fiangonana amin'ity androany ity kosa dia tsy ahitoaina, satria teaneo fifaliana aminareo mandrakariva zay,
araka ny teny soratra masony miaraha mifaly amin'izay mifaly. Ka eto Brizy Mivady dia amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo, ao ny birao Fohibe, ao ny birao ny fiangonana Reniny Taninanandrano, ao ny birao ny dekona, ao ny birao ny sampana rehetrarehetra, ao ny birao ny sanasam-pifoazana zay eto amin'ny fitandremana, ao koa ireo vahiny maro samihafa zay tonga eto izay isaorana be dehibe ny amin'ny fahatongavanareo eto dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny arabahana anareo nahatratra izao andro malaza izao. Zao no atao hoe andro mpiraviravona. Zao no atao hoe andro mpiraviravona satria ny fanananay anareo dia tena mbola lavitra noho izany atao hoe diamondra sy ny volamena izany. Tehaka mafy be tsika. Ny toriteny dia nilaza hoe ray aman-dreny spesial fahampiko kely sans pareil, tsisy ohatra azy mihitsy, tsisy ohatra azy mivady. Fa raha ny vitany ao anatin'izao FPVM izao tsy vitan'olombelona. Zay ho azy mivady hiatrehan'ny 50 taona manaraka indray ho voninahitry ianarana. Dia miarahaba anareo izay ary tao anatin'ny fihiboana nisy fotoana efa midy ny premier étage, midy daholo ve mivaravarakely, midy tompoko, midy mivaravarambe, midy. Dia rehefa anomam-panahy dia miaraka amin'ny dada, afaka atao moramora ve aloha ilay fitendrena azafady tompoko. Dia rehefa hiaraka anomam-panahy dia ozy izy dada tamin'izay, firy nareo mihirao, firy tena hoe moramora ohatr'izany firy, 4 tompoko, 4 mba mimpitendry nareo ihany 4 mba mimpitendry tsisy olona hafa mihitsy ao satria fitsinjovany an'izao fiangonana izao mba tsy hidina dia ao anatin'ny fiboana ary fa mbola afaka ny fampahery foantsika tany atokantrano tsirairay avy tany. Ka dia amin'ny maha spesial ny androandroany dia te hira ho anao foana izay nieritreritra ihany izay hoe andora nga atao hira hafa, fa zao rehefa ao ambadika ao dia ozy dada hoe ary totsy ny hira nareo roa raha vao hira hafa ny atao eto dia aleo le hirany ihany dia ny vehivavy manomboka azy dia ny lehilahy rehefa avy eo eny ary atomboka tsika ary. Alefa so amin'izay le hira tsy mandeha io fa isa le nitendry teo ay niareo ario zany fa tsy henony any ambony no feokira raha vory zareo eto mitendry zafady tompoko. Vehivavy rehetra arabanyana ani oridada mamina valeri izay numeri tupuanao yarakaniana nicha Utairane yanao nade mafinya sana maerezanano sayanduananao satritenatina yana lela rehetra
Utaina dia nao na dia mafy aza ny asanao, mahereza mamo zay manohananao foana e, satria tena tiana ibenao mama. Ary Jehova hitaritarana anareo mandrakariva, sady avoky ny fanahinareo na dia amin'ny tany karakaina azy, sy ampahatanjaka ny taolanareo indray ao anaty 50 taona manaraka, dia ho tahaka ny savotondrano ianareo sy ho tahaka ny loharano beboka izay tsy mety ritra. Ary izay taranakareo no hanorina ny faravalena, ary ny naorina hatry ny fomba fahagona no amboarinareo, ary ianareo dia atao hoe mpamboatra andrava, mpamerondalana olenana amin'ny tany. Mahereza dada, mahereza mama, atsika rehetra ataovy mafy ny izy. Harabanyana wani oridada mamina valeriza numeritu kwanao yarakaniana nicha Satitena tina yana maereza dado saya duananao satitena tina yana. Sota sy ny raha vavy be dehibe fa zava-dehibe tokoa izany. Dia mialohan'ny andraisan'ny pasteur Misozy hamaky tononkalo anankiray dia ny tenin'Andriamanitra ampahirezana anareo mivady anio dia nde rahantsika rehetra mamaky mihitsy Isaia 7:50. Isaia 7:50 dia ny andininy fa 2:20. Rahantsika mamaky zany fa kitsika mafy mihitsy fa tena ampahirezatsika an'izy mivady sy ny ankonany. Rehefa hitatsika zany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Raha izaho dia izao ny fanekeko aminy hoy Jehovah, ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo ambavanao dia tsy ala mivavanao na mivava ny taranakao na mivava ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay hoy Jehovah. Tehaka mafeo azy sotra to dia mahereza dada sy mama mianakavy. Ao arinan'ny famakinan'ny tononkalo dia hitsangana ny olona anankiray dia efa nanolo teny izy dia izy
no ivavaka io efa hitako izy dia efa tonga dia mitsangana izy ivavaka ho an'ny ray aman-drentsika. Fa le miarahaba antsika rehetra dia miarahaba anareo dada sy mama, dia raha antsika malala moa fa dada sy mama tena tia tononkalo be, dia tia tononkalo ity mba nisoratako tononkalo kely ho fiarabana amin'izao andro ny asaramandry izao. Dobodoboka fomba naponga tabataba ny marikolonga dia asakasaka izay tsy mba tonga, dia jereo anefa mibalika angaby masoandro satria fetinareo androany dada président Jean Joseph Randriana Toandro. Dia arabainareo dada sy mama fa in'Andriamanitra ary ny zanakareo rehetra miarapaly fa tratra ny asaramanitra. Fa ianao dada tena tsy miovy zany mihitsy sanatria tsy angano hatrany andravoangy favahana io ka hatraty tany nanandrano. Ay moa ianao lehilahy mahery ary hita tena niavaka fa ny andronao rehetra dia natokanao ny vavaka. Dia arabaina koa ianao dada nahatratra ny 50 taona tamin'ny asan'Andriamanitra ka izay rehetra vitanao any dia anjaro fofomanitra. Andriamanitra taio dadana sy mamanay amin'ny andro rehetra iaina ny eto an-tany ka ny voninahitra amin'izany dia ho anao irery ihany. Iany tonko manolo tena mba hivavaka ho an'ny dada, hivavaka ho an'ny mama, hivavaka ho an'ny fiangonana rehetra, ny sampana rehetra. Ny zanizitsika eto dia enoko sy ny tenaiko ry havana fa mba ho ankasitrahan'i Jesosy ao ataontsika izao. Ny tenanay manokana ry havana dia tamin'ny fomba tsy takatry ny saina no natongavana eto Madagasikara. Tsy misy volona mihitsy fa dia nahagaga fa dia natsonony any amin'ny consulat zay hoe raha andena reo mivady dia misy ropilanina dia tonga Soamatsara ary dia fifaliana. Noho izany dia hivavaka isika fiangonana petraka daholo ihany ianareo. Hivavaka isika Jesosy tsy takatry ny saina ny fitiavanao. Lalina Jesosy, lehibe tsy azo faharetana ny fitiavanao ty fiangonana FPVM ity. Misaotra anao noho ny amin'ny dada sy mama, nomenao anay reo Jesosy hitaridalana anay, hosolo tenanao ety amin'izao tontolo izao. Tsy nivavaka ho azy amin'izay fa nivavaka ho azy kosa ankehitriny. Mahatsiaro ny tananao mitsotra isan'andro, ninona olana mitranga na eto an-toerana eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina izay nalehanay be be novahanao daholo ny olana satria nomenao ray aman-dreny endry zay, nomenao ray aman-dreny toloranao tolo-tsaina foana. Faly niny fonay Jesosy manana andreo, raha tsisy andreo zay Jesosy efa niverin-dalana daholo ary na dia mitena kosa Jesosy efa maty mihitsy raha tsy mitendreny dady hoe mandehany ianao sasana any ampitan-dranomasina. Zany rehetrarehetra zany tsy takatry ny saina. Raha tantomana zay Jesosy teto efa 10 taona zay mivadiny efa nalevina, fa rehefa nirahana zay Jesosy nanatanteraka ny asanao, niditra hôpitaly nandritra ny 120 andro any ampitan-dranomasina. Zao tenako zao Jesosy efa nanao veloma mivadiko satria 2e grande opération tsisy olona mahazaka an'izany. Fa miteninao Jesosy dia dada ny naseho anao miteny tamiko manao hoe sasa dia hoy aho hoe oui pasteur,
Ho velomiko ndray ianao. Oui, d'accord, pasteur. Mahatsiaro ny ezekam-panjaka Jesosy. Dia izany sady fijoroana vavolombelona eto amin'ny teto ray aman-dreny izay solo-tenanao hitaro-dalana anay. Io dada Jean Joseph Arandrena atoandro mivady Jesosy. Mingavy ianao mbola omeo hery ireo, omeo tanjaka ireo, ampitomboy foana ny andro iainany Jesosy. Ary aza vela heritreritra mihitsy izay manao hoe raha lasa tokoa moa dada, iza no isola azy, na dia misy miketriketrika ary araka ny filazan'ilay mpitarika teo Jesosy. Tsy afaka anao ninino izany olona izany. Ianao rery ihany no mitarika ny fiangonana miaraka amin'ireo. Tsy tia halala izay Jesosy. Na ho alainao raha tsy ho alainy fa ny fantatray aloha dia izao. Ampioreo zahay. Ampitombony finoanay Jesosy. Mbola hanompo anao foany, mandra-pialanay, mandra-pahatonga anao eny amin'ny raony lanitra Jesosy. Dia faly izay Jesosy. Ankehitriny Jesosy dia mitodika amin'izy mivady manokana engan'ilay Jesosy. Mba ho feno fiadanana ny androm-piainan'ireo na ny famonteran'ireo. Any rivo, any lanto, ianao ny mahalala azy Jesosy. Io koa hiaro Jesosy. Reo toelona reo no nomenao azy. Ary mbola omenao taranaka reo mba ho hifaliana izy mivady. Araka amin'ny teny voalaza teo hoe ho taranaka, hatramin'ny taranaka, mitaranaka ao dia ny vava ny idera ny Jehovah isan'andro. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Ho anao ny dera, ho anao ny haja, ho anao ny voninahitra, mandrakizay, mandrakizay. Amen. Misaotra indrindra tompo. Dia tena misaotra indrindra tompo koa. Zava-dehibe izany fitrotrona mambavaka ary dia tanina foantsika mianakavy mba hitrotra mambavaka azy mianakavy foana fa izany no tena flamatra lehibe amin'ny FPVM tsika anehoantsika ny fitiavana n'Andriamanitra mba ho an'ireo mpanompony ireo. Dia efa netanin'ny mpitarika teo moa izany fa dia anao izay tena azontsika atao tokoa tsika ho azy mianakavy ireo ny valopy izay nomenanareo dia tena fisaka. Fa mino aho fa rehefa hirotsaka atao anatin'ity zavatra ity hibontsina daholo. Zay sa tsy zay? Tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Eny ary tompoko. Dia anao izany tsika rehefa avy eo fa eto aloha dia mbola hiatrika indray tsika ny amin'ireto izay nanao anniversaire ireto indray aloha tsy ho adinontsika reto namantsika izay mba nanao anniversaire koa androany fa zava-dehibe koa izany fatratratrarana izao ny tsingeritaona lehibe izany ka dia ovakiko misesy avy hatrany izany. Ao pasteur Rakotondrasoa Marcelin Robert sy Vololomboangy Nivo Nirina Georgette 17 ans mariage ony tamin'izany nanamasinan'Andriamanitra ny fanambadiany izany. Mangataka ny firana fanampiny firana fiderana fa 720. Ao Randriamahery Johnson Roland tamin'ny 2 novembre, Rary Vololona Nathalie tamin'ny 4 novembre, Randriany Menjanahary Deraina Kaili tamin'ny 3 novembre, mangataka nira araiky amin'ny 300 Rakotondrasoa Nivoary Andrianina tamin'ny 7 novembre, mangataka nira araiky amin'ny 300 Rabenarson William feno 3 amin'ny 70 taona, Ramahazomanana Fidisoa Patrika feno 470 taona, Rakotondrazafindrantsimba zafady Vololony Aina Ira Aiteofona Kristy, Ramanamizao Reina Non Rona tamin'ny 4 novembre, Randrianarson Rijaniaina tamin'ny 3 novembre. Anniversaire daholo zany Randrianarsoa Rinaniaina mangataka fahendrena ay mikambana zany Randrianarsoa Rijaniaina sy Randrianarsoa Rinaniaina fahendrena sy fahasalamana zany nangatahany izy ireo. Rakotondranaivo Germain feno 770 taona, Razafy Arnivo Zanapierre Hanitriniaina, Rakotomalala Jean Baptiste 570 taona, Nomenjanahary Rolifanilo mangataka fahaizana sy fahendrena,
Lalatina Constance Ratelson Daniel tamin'ny 20 novambra, Rajonarivo Aurélien tamin'ny 4 novambra, fa 4 volana novambra, Rabetrano Tsiaro Mendrika tamin'ny 9 novambra, Rakotondrazafy Feno Fahasoavana, Andrianjaka Noro Nilana ny Voavo Orlando tamin'ny 7 novambra, Nomenjanahary Steny tamin'ny 20 novambra, Ranaivoseno Vero Angela tamin'ny 5 novambra, Rasoamianta Rijanirina tamin'ny 15 novambra mangataka nira 730 sy 500, Andria Maefa Soarnivo Bebe tamin'ny oktobra zafady, Rasoamianta Rijanirina tamin'ny 15 oktobra mangataka nira 730 sy 500, Andria Maefa Soarnivo Bebe tamin'ny 20 oktobra, Ramajatana Andria Naivo sy Voangy 30 taona mariazy. Dia ny tenin'Andriamanitra zay ampahirezana anareo dia ny salamo faharoapolo. Salamo faharoapolo dia ambany masontsika ny hira faharoapolo ny andininy voalohany fehezina izany satria maro ny hira nangatahanareo dia ny andininy voalohany any. Salamo faharoapolo tsy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Iaino anareo ane Jehova amin'ny andro fahoriana, hitondra anareo ho any amin'ny avone ny anaran'Andriamanitra Jakoba, atonga famonjena ho anareo amin'ny fitoerana masina ane izy ary anohana anareo avy amin'ny zina. Amen. Ataontsika ny hira faharoapolo dia ny andininy voalohany any dia hisy vavaka zay ho atao ho anareo. Misaotra Jesosy, misaotra, tena misaotra betsaka indrindra Jesosy. Fa manasoa olona foana ianao, mamelo olona foana ianao ary mampitombo ny andro iainan'ny olona foana ianao ny amin'ny fitiavanao sy ny rafonao ny amin'ny vahoaka anao rehetrarehetra. Ka ankehitriny ndreo nanolotra ny amin'ny fanitsarana izao alitara masina izao, ny amin'ny atratrarany karazana aniversera, ao ny natratrarany taona maro zay nomenao azy, ao koa ny tsingery taona amin'ny fanambadiana. Zava-dehibe zany Jesosy ary dia tena fifaliana ao anivon'ny mpino mihitsy fananana an'izany fotoana tahaka an'izany. Ka ankehitriny vavaka ho azy ireo zay, ianao omba azy ireo, ianao hita azy ireo ary vimbina azy hatrany, ka mba hita fifaliana mandrakariva izy amin'ny andro mpiainany rehetrarehetra. Dia aza mahafoy na mahasaraka azy ireo, jereo ny tokantranony, jereo ny fiainany, jereo ny fivelomany, jereo ny asany rehetrarehetra, mba hisy fifaliana tokoa ao anatin'izany. Ao ny misy milaza hoe marary, ianao Jesosy anendry ny loharanona retina amin'izany mba ho sitrana amin'ny mpanomponao amin'izao fankalazana ny andro fitsengerenan'ny taona izay nahaterahany zao. Dia misaotra Jesosy, dia misaotra, tsisy teny azonay ambara fa tsy ny fisaorana Jesosy ho an'izy ireo. Dia ianao omba sy tany tsirairay aby. Misaotra indrindra Tompo, anao midery, anao nianja, anao mivoninahitra sy fanao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Petraka isika Tompo. Izy dia 10 minitra ny sikolady eny Tompo. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tsangana ny sekoly-alahady rehetra sy ny ankizy ary ny mpampianatra sekoly-alahady rehetra dia ataontsika ny hira tia zaza Jesosynay andininy voalohany any.
mivavakytsika misaotra sy midera manome voninahitra anao zahay Jesosy fa mbola menao fotoana indray ny ankizy madinika rehetra, menao fotoana ny mpanomponao rehetra Jesosy amin'izao 10 minitra ho an'ny sekoly alahady izao, dia mitenena ary Jesosy mba ho tena rononom-panahy ho an'ny tsirairay avy zany teninao zany fa mieno zahay, misaotra Tompo, amen. Petrakytsika sikafatsika eo ambany masotsika tsirairay avy ny Koritiana voalohany toko 5:10. Koritiana voalohany toko 5:10 ataotsika eo ambany masotsika tsirairay avy. Koritiana voalohany toko 5:10 page 180 zany raha mitovy ny baibolitsika zay. Ao eny ary ndray andro ny rakizy dia niona ibe masilita teo atokotany dia nanamboatra kilalaony izy rakizy, tomobila kely vita tamin'ny tanimanga sy tanimena, vita amin'ny tanimanga sy tanimena hoy aho fa neny be manataony tamin'ny tanimanga, neny lita nataony tamin'ny tanimena tsotra ihany. Rehefa namboariny teo ny tanimena sy le tanimanga dia hoy izy bema le nanamboatra tamin'le tanimanga. Ty tanimanga ty lesy ny tena tsara fa lita fa ty sady mafy tena tsara tare ty rehefa tena vita, tena amboariko tsara tare mihitsy ty fa raha io tanimena n'lahy io mora potika io, mora leviny io fa ty ny tena mafy. Ny analesy ty hany fa elara teo reraka nandeha tany atambary naka an'io tany atambary tany fa nenaha am'ty hany dia efa vita. Rehefa namboarina amin'izay hono le tomobila kely rakizy vita ozy izy dia natondry zareo tao anatin'le afo mamay hono le izy mba ho tena mafy tsara, natsoboka tao anaty afon'le izy dia nalefa tao le tomobila kely n'izy ny rola. Rehefa nirehatra tao ny afona maina levina ihany ny afo mifarany dia nalainy le tomobila kely tsara tare rakizy. Rehefa mivoaka tao fa le ry izy mirahalahy hoe manana tomobila kely tsara tare zay, lasa amin'izay ny lalovina eraky ny tokotany. Asiana rano avy ny orana, loka ny lalana, midina da fafazana rano avy be mihitsy ny orana, rano be o be sarety, lasa ihany tena ny lalaony izy mirahalahy no mifarany amin'izay. Accident fandona ndray hono le tomobila n'izy mirahalahy, ohatra ny tena mifandona mihitsy mianjera amin'ny mandraky eny, dona hono le izy rakizy, potika hono le tomobila kely. Inona ary le tomobila kely? Tany le any lita, tomany lita rakizy fa potika le tomobila kely. Dia ozy izy bema hoe saingy nefa teneniko any lary lite tamanga hoa tena tsara sady mafy, na inona sedrainy eo, na inona zava-mitrangy eo, tsara foana ny tanimanga sady tena mafy ny mateza. Dia tsika koa zany rakizy, tsika koa re olona tokony mba ohatry ninona ohatry ny tanimanga, ka na inona zavatra mitranga, na inona zavatra midona, mafy tsika sady ahoana, sady tsara, tena ao tsara, tena miorina tsara, tena mafy tsara ninona zava-mitranga. Tokony le tahaka n'le tomobila kely izay namboariny bema. Jerentsika amin'izay ary le Koritiana toko 5:10, Koritiana voalohany toko 5:10 dia io amin'ny andininy 5:20 io amin'ny Koritiana voalohany toko 5:10 ny andininy 7:20 tapany voalohany ihany irahantsika mamaky mafy tsara amin'ny anaran'i Jesosy, koa amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara aza miova. Hitanareo zany, hatreo ihany tapany voalohany, aleo averintsika mafy tsara amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
koa amin'izany rahalahy mahalalako miorena tsara aza miova jereo ange dada sy mamatsika ireo e 10 taona ho ankalazaintsika fa nytenenina teo zany fa ninninona zavatra ny ainany ninninona zavatra ny dona taminy aiza izy reo izy reo e dia tsika rehetra koa zany a ry mpianakavin'ny finoana sy ry rakizy malala dia tokony iorina tsara araka ny tenin'i Jesosy ho tena mafy tsara. Amen. Ny tompoko dia misaotra an'Andriamanitra ao anatin'izany fankahirana ho antsika izany. Izao dia tonga eo amin'ny fotoana hanatanterahana ny fanomezantsika, ny fanatanterahana ny fanomezana dia nirakitra zany izao atodintsika mba ho fanohanana ho an'izao ray aman-dreny izao. Dia fanamariana misy rakitra itelo zany nataontsika. Ny rakitra anankiray voalohany izay fampandehanana ny asa sy ny raharahan'ny fiangonana, dia le panie kosa dia ho tatazana ihany koa ihany ho fanohanana ny ray aman-dreny izay ray aman-dreny mitandrina amin'ny vady anoloana an'izao alady mitandrina izao. Dia ny fahatelo dia le valopy any amintsika iny zany dia isy procession zany rehefa aveo dia le valopy iny natelitsika ety amin'ny altara mba ho fanohanana ny ray aman-dreny. Dia manentana antsika tsirairay avy mba hanao izay azontsika atao manoloana izao asan'Andriamanitra izay nifidiana ny tompo atsika izao. Dia ao anatin'izay dia mangataka ny adokopihira hanentana ao anatin'ny fotoana fanatanterahana ny fanomezana.
mitantana didianay iterani Jehova ambili fukurecha fa bene famindrampo amitsika zanany mifuniza mizaliza Maziano fana isa mi funiza mi zalisa Maziano no fana isa Hekena ya milifu ya nupana la chiza Tevaly miarabantsika fiangonana ny amin'izao alahady manokana natokana ho fifaliana eto amintsika izao miaraba ihany koa ny ray aman-dreny ary manona ny fiadanan'i Jesosy ary angany ny voninahitr'Andriamanitra amirapiratra mandrakariva eo amin'ny fiainanareo toy izao ireo raharaha voaray avy amin'ny fiangonana ampahafantarina isika zanaky ny fifoazana sy ny mpiara-mivavaka rehetra fa ho tanterahana ny alatsinainy 7 novambra ka hatramin'ny alahady 15 novambra ny voka-dehibe ny fifoazana eto amin'ny fiangonantsika araka ny teny Jesosy hoe eto aty amiko izy dia toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany ny alatsinainy 7 novambra ny ora sasany dia fanikavana iarahana amin'ny dadarandrena atoandro ny talata 10 novambra amin'ny ora sasany ihany dia fisotroana ny rano Jesosy ny alarobia 12 novambra amin'ny 2 ora sy sasany dia asa fanasitranana ny alakamisy 12 novambra amin'ny ora sasany fianarana ny sokatra masina iarahana amin'ny dadarandrena atoandro ny zoma 13 novambra amin'ny ora sasany fitsokoana vavolombelona ny alahady 15 novambra andrombokatra ary amin'ny 5 ora sasany ariva kosa dia antsapanahy iarahana amin'ny sambana fefy sy ny afafi ilazana isika mpiandry sy mpiomana eto amin'ny fiangonana mba ho tonga maro amin'ny herinandrom-bokatra amin'ny fivoazana samy mitondra ny akanjo masina amin'ireo fotoana ireo ilazana ihany koa isika fa tsy misy ny fianarana mpiandry sy mpiomana anio alahady avy amin'izany mitohy ny fianarana ny sekoly alahady aorian'ny fotoam-bavaka amin'ny fitora mivory ny birao sy ny filohanjingana rehetra aorian'ny fianarana ary AGN mpampianatra ny alahady 15 novambra aorian'ny fampianarana koa antsoina ny birao ny mpampianatra ary ny dekona mpiara miasa rehetra mba hanatrika izany antsoina ireo ankizy mbola te hanao azy noely hianatra
izany isaky ny sabotsy ny alahady amin'ny iray oratorakandro amgana voalohany mariana fa ny alahady 10 novambra no farany fampidirana ireo izay tahanao izany. Antsona daholo ny ray aman-dreny manana zanaka mianatra azy noeny mba hiara ivory amin'ny mpiandraikitra ny alahady 10 novambra amin'ny roa oratorakandro amin'ny riana voalohany. Ilazana sika katekomena groupe A, groupe B, sika izay te hiditra ho mpianatra katekomena vaovao fa ny asabotsy 12 novambra no miditra mianatra isika amin'ny riana ambany amin'ny roa ora tolakandro. Filazana fanambadiana Andriamatora Meva Albert, Andriamatora Kotarso Naevo Nanary, Ramatora Jaonarvelo Michou Andani, Andriamatora Kotondrasa Frédéric, Ramatora Vaorsotsina Nirina Ankilany dia fanamapandrehantsika amin'ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany Solomenzana Maharaja Toky sy fanomezansoa Nandrianina izay ho tanterahany ao amin'ny fiangonana Kadikely Lafy ny sabotsy 17 novambra amin'ny 12 ora atoandro. Ramatora Soarnive Lucie, Andriamatora Kotarso Livar Lentement Mivady Andany, Ramatora Lalanirina Louisette, Ramatora Zana Maefa Emeline, Andriamatora Ramahar Maniraka Harlala Mivady Ankilany dia fanamapandrehantsika ny fanamasina ny fanambadian'ny zaviny ny zanany Rakotarso Tojo Nantenaina sy Ramahar Maniraka Mioraniaina izay ho tanterahany eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 novambra amin'ny 10 ora maraina. Rakotomalala Lucien Denis, Rasoar Manambelo Amélie, Rasoar Nourester, Rasolofnirina Hery, Rakotarso Antamalala Emilienne Nandani, Ramar Satovo René, Raharmanana Françoise Nirina Ankilany dia falmanasantsika anatrika ny fanamasina ny fanambadian'ny zafiny zanany Rayanirina Andriana tenena Hajaso sy Ratovinirina Nandrianina Solonandrianina izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 20 novambra amin'ny 12 ora atoandro. Andriamatora Koto Arvao Randrianoavy Haja Mivady sy pasteur Randrianderson Haja Fertin Mivady dia falmanasanareo anatrika ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany Rakoto Arvao Andrianoavy tokony aina sy Randrianderson Voarkanto Fatsomirindra izay ho tanterahany eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 novambra amin'ny 12 ora atoandro. Raha misy mahita antsotoko tena masina izany fanambadiana izany dia aoka izy ampandre ny ray aman-dreny mitandrina. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganana tena maty no ampanindresana antsika ny fodimandry ny ireto mpanompy ny manaraka ireto Rose Arvelo Saondra Lotomandry ny alarobia 4 novambra rehefa nivahiny 7 taona teto tany ho ny zanany 10 meneta izay Andriarnosy Saondra mbola tiana promotion anjomarambavaka sady sampana vevy no misy olotena azy. Ny nofony dia efa niala tao an-tranony tao Ambohidrasaka tamin'ny omaly nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny efitsika Ambohipanja aloha nametrahana azy tao amin'ny fasanindrazany tao Ambohizanaka Ilafy. Ramarson Pascal Gabriel Piomana natsonondray no tany aminy ny zoma 9 novambra ho ny zanany Ramarson Harlova izay SL4. Ny nofony dia anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao an-tranony anio amin'ny 12 ora alohany ametrahana azy amin'ny fasanindrazany eny Ambohipeno Amory Nakony. Andriamanitra tompony fampionana ny ampiona ny fianakaviana Tramanzo. Nanana zany tolo raha rivinareo zany tokony tolo fa mba ny mijery anareo manao amin'io fangaraka kely ireo mahafinaritra be mehinan'io sotra riavana lalanyty tena zava-dehibe dia zava-dehibe aminay zavatra ataonareo ary indraindray ary ohatrany manao hoe be loatra tsy mahazo miteny ozy ny tony sotra tsy manako lazaina afa-tsy zany ny nanomezana an'io dia ny tompony ny teny tamiko za manko itsika diabetika efa nilazain'ny tompo fa taona maromaro zay azadino ny mandeha tongotra
raha mahavita isan'andro isan'andro a tsara indrindra, raha tsy mahavita ony dia ndray mandeha isan-kerinandro ary adiny ndray mandeha foana dia nanao izany foana aho a nahasalama azy zany a araka ny toriteny teo hoe arao ny finoany. Sasany itenenana zany moa dia manao hoe tsy vitanay mandeha tongotra dada, fona Jesosy. Dia ozy Jesosy hoe rehefa tsy mandeha tongotra ntsony dia ataovy mahitsy amin'izay no makany am-pasana, eo akaiky io. Dia rehefa nandeha tongotra ohatr'izay aho a dia nilaza izy hoe tsy nitongotra ntsony indray zao no ampiasaina fa asiana koa ny tanana. Dia rehefa sady mivoyana io a no mandeha ny tanana io, izay nasoana nanaovana andreo ho anareo izay tsara ny manana an'io. Dia sady mivoyana io a misintona koa ny tanana, misintona koa ny mahatsara ny fo sy ny lalan-drà zany. Dia rehefa avy eo indray a misy andreo rose le bleu izy nareo ankizy moa mitena zany fa tsy teny frantsay zany ony a, bleu sy rose atao amin'ny tanana manao zao koa. Ary raha mijery ny télévision-tsika ny ampitan-dranomasina any a, ny olona rehefa lehibe rehetrarehetrarehetra ka mihoatra ny 90 taona rehefa mandeha tongotra dia tsy maintsy mitondra tena anankiroa. Tsy nitongotra ihany amin'izay fotoana izay a no miasa, fa le tanana raha tsy manana an'io zany ianao a dia mitondra tena anankiroa. Tsy atao Antananarivo zany a, so dirandoza iny ty azo be ty ozy ny chauffeur. Fa rehefa mivoaka ny Antananarivo tsika ka any ambanivohitra any a dia miezaka mihitsy sady mandeha ny tongotra, mandeha ny tanana amin'ny tena anankiroa, manala an'ireo mangotsikotsika rehetra na amin'ny tena na amin'ny ozatra na amin'ny taonana na ny amin'ny lohalika. Ary tena mahasalama ny olona lehibe indrindra ny manao an'izany. Ka misaotra anareo a nanome an'izany dada firariana tsy hoe engane dada mbola ho costaud foana na dia kely sandry ary fa 10 taona nitondrana fiangonana ny dada, tsy mbola nisy zavatra. Indray mandeha angambany mba ohatra niady tamin'i Jesosy nefa dia fahavoazana teo amin'ny fitondram-piangonana izay nidivako tamin'izay. Nisy olona manko tamin'izay tsy tiany Jesosy mihitsy ho fidiana diakonina, tsy nareo zao akory zany fa tany ambony, tsy tiany io aho izy. Dia hoy aho hoe Jesosy mba neritreritra tsara moa ianao, tena ilaiko io olona io, manan-kevitra io olona io amin'ny fitondram-piangonana. Ndao arosy ny akeny ny teniko fa ay io diakonina io sady misotro toka, miteny ratsy isak'izay fivoriana, mikapoka latabatra ary mivavaka ny hafatesako. Izay nanao izy Jesosy rehefa tsy nanaraka ny teniko ianao. Fa ny nahatsara azy rehefa nanohatra ampabe maso izy dia mipehany Jesosy koa tao amin'ny trano fisailana 3 volana teo am-pandriana ary niantso fahafatesana ny fiafarany. Ndana ianao ho ny mpiandry mifona amin'ny pastera, za tsy hifona amin'ilay io, aleoko maty zay manana an'io pastera. Vao niodina izy hiala amin'ny fandriana dia ny lohany ny anjera voalohany teo dia tapitra ny ainy, na nenenako tamin'i Jesosy mihitsy ninona nohatra azy.
fa ny alina lazaiko anao tamin'ny herinandro iny nisy olona ny teny tamiko hoe za dada ozy tena marary mafy mihitsy a tsy hitany dokotera mihitsy zay nanaovana za fa vainy amin'ny hopitaly dia nitondra ny tenako teo anatrehany Jesosy aho dia nao any valiny zao ny nofoko izy hoe io maloto io a maina io hanina inona malotonao sa maloton'ny olo-kafa zay le feo io maloto io hanina maina lasa ankipy ndanao ianao manontany an Jesosy aloha sao dia devoly zany devoly mampinana maloto ndana mifona lazao a rehefa aveo valy izy aveny tena Jesosy no any teny an'izany piko ny telefona mafy be tamiko izay ndre mandeha tamin'ny fenako nandrenesako an'izany za Jesosy inona no lazaiko hototoana ave io maina eo dia asiana rano sa ahoana piko indray ny telefona tena tsy haiko zany Jesosy fona aminao a fa za tsy teny sa tonga dia nalevako fa lasa ny adiny ray adiny roa adiny telo veloko zay ny tsy ahitanareo amin'ny telefona matetika mbola manao misamboaravoara zany ny foko inona no lazaiko izy teo fa miandro amin'ny telefona foana adiny telo eo foana sendra ndeha iantso a olona za zany ndeha iantso iny fananeno indray dada sa tonga dia atelona am'izao fotsiny piako le telefona lasa nandohalika ny vavaka za ho a Jesosy tsy teny mihitsy na ninona lazainao za tsy teny tonga ho tsaika amin'izay a ny Abrahama sy ny zanany natao inona nasiana Jehova fitsapana misaotra Jesosy za ndray ny antso azy fitsapana ho anao zao a anao ny sisa piko amin'izay ny telefona tsy ny antso azy tsy ny atra amin'izao raha salatria eto anao fona aminao a fa fitsapana ho anao zao ampy anao zay teniko izay a fa Abrahama raha fa hoy Jehova hoe ataovy fanatitra ho any zanakao tsy atony miatsy misy anao zany nareo devoly zany angamba ozinareo fa ny olona minimo tonga dia manatanteraka ta iny tompo anao raha mihaino eto dia mahereza sotra to ny teny aloha ty alohan'ity ty anankiroa ty zay vo manonitra rakitra sika ity anankiray ty a dia nanofy an'izao hoe misy le teo manko hoe inona mba tena mandeha zany sa tsy mandeha inona mba tena tsiritan'i Jesosy amin'ny fiainako dia izy manondra taratasy hoe nahitanao a dada ozy a dia ny fiinao be ada nataony hoe tiako be zany zanako zany misaotra Jesosy tiantsika rehetra teka ho azysika ray antis nanofy adada fa nanao famadihana ona le olona mipetraka ao ambaninay dia tokotokotaninay ony no nararany a reo razana nentiny tany dia gaga be ah hoe tokony any aminazy a no andrarahana an'ireo razana ireo fa tsy atao aminay dia nandraraka fanondroany rery zareo dia fatina koa be dehibe indray a no nararany dia nanatona azy amin'izay aho dia niteny taminy aho manao hoe aleveno fa tsy atao aminay a no andevenanao an'ireo dia zay vao nafindrany a tany aminay mariko
fa saikanao feompinapolo e desera aho dia nanofaneo dia najanoko indray sotra anao efa mahay mieritreritra minofy enenareo dia falibe amin'izay e fa raha ohatra ka mata daholo reo akoho rehetrarehetrarehetra reo a dia nandikany e satria le faty a nentiny avy any avy nanao famadihan'ny razana dia nakorotany dododolo na tsipiny eo tokotaninareo inona zany avy nanao famadihana tany reo olona ireo tsy fantatra eo izy naveza izy naveza izy naveza na nisy famadihana tamin'ny tena tsy nisy fa mety ho tamin'ny taona lasa fa efa namboarin'ireo rehetrarehetra io a ho alefana eo tokotaninareo a ody tsy vaniny izay rehetrarehetra ho taonareo mianakavy taitra anao nahita an'izany dia saika anao poulet de chair kanjo mata daholo indray a le poulet de chair tsy ny poulet de chair zay raha ran'Andriamanitra hoe aza manao an'io ianao fa ny fisian'ireo ody ireo amin'ny tanànanao io a ninonino nataonao a dia tsy vanina daholo na bitro na akoho na ondry na omby fa fao anao a tokotaninao a maka ndesy kofafa mihitsy ianao a topasainy rano Jesosy dodolo zany a dia mivava amin'izay dia avereno amin'izay a mangataka amin'ny tompo a fa ho faly aminao izy a rehefa madio ny tanànanao azafady sotra to zay ary anolotra nydrakitra amin'izay tsika tsangantsika rehetrarehetra mamiko indrindra anao Jesosy ary ataovy mirefodrefotra mihitsy zany a raha ka teniko aminareo mandrakariva fa rehefa manatitra fanatitra ny mpanatitra fanatitra sy ny mpisorona rehetra ao anatin'ny testamenta taloha indrindra rehefa manao alleloia iny le farany le farany de farany de farany atao ambolo mihitsy any tanana iny lay ianao miezaka mihitsy manakatra ny lanitra ny hoe hoanao Andriamanitra iny ny tena fifalian'Andriamanitra ny akavia zany a indroa ny akavanana indroa mamiko indrindra indreo Jesosy mpiainy vavaka akavia teka moafany tompitsika zay any vitanay androany Jesosy tena vokatry ny fonay ho anao ka na kely iny satria tsy manan'izay na be iny satria antonona no zany dia raiso mba ampitony ny fahatezero anao aminay olombelona sotra tompo voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any halleluia masina 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 Jehova tompony maro enika voninahitra tany rehetra tsangana ihantsika hivavaka Jesosy vita ny fanolorana ny fanatitra ho anao na afaly anao zany Jesosy sotranao tamin'ireo vavaka be dehibe tao anaty voady
ny fangatahany aminao ny amin'ny tsy fahasalamany mba ho salama somatsara izy, ny amin'ny fianarany mba ho vita ny raha-tanàny zany ho voninahitra ny fianakaviana indrindra fa ho voninahitra ao. Eo amin'ny asa mandrarany da io izy ampio satria araka n'le voady teo dia efa manoro lalana mandrakariva ianao amin'izay asa tokony ho ataonay sy ny tsy tokony ho ataonay fa mahafanty antoka anay. Mahay zavatra rehetra ianao Jesosy ka apetraka eo am-pelantananao izay mahasoa ny reto vahoaka rehetrarehetra reto mba amin'ny fanampianao azy amin'ny fidodododony manampy ianao indrindra fa manompo anao eto amin'ity toerana ity dia mba isao isan'ny fahamarinana zany fihazakazany fionana aminao ampifaliana eto amin'ity toerana ity. Fahalohany isaranay Jesosy, miantso ny anaranao aho mba hoe ny amin'ny vahoaka rehetra ny amin'ny W rehetra eny ianao hatrany amin'ny 4e étage rehetra any Jesosy. Misaotra Jesosy, feno fananao masina zany toerana rehetrarehetra zany. Ireo olona ireo ny Jesosy manakolazaina aminao no ny soa be dehibe fa ny raisiny taminao. Sorana anao zany noho ny fahasalamana be dehibe nataonao anay, isorana ianao daholo zany fa misy Jesosy antony ivavahana manokana idodododona aminao mihitsy, idodododona ny varavara amin'ny lanitra. Fa raha mba mety ianao Jesosy dia tongava eto mihitsy ianao, eo anilana eo ianao any an-trano any Jesosy tsy azo alovarana zany mikotaba daholo ny any, tsisy ivavahana n'Andriamanitra fa eo amin'ny toerana izay ampatsihivonareo ny anarako ianao no anatonako anareo. Mino ahy Jesosy feo anilana ianao zany ane ny antony dododolo ety bitsibitsika Jesosy, bitsibitsika aminao. Tanterao Jesosy ny teninao hoe inona no mbola tianao hataoko aminao. Tsy miova amin'ny fitiavanao Jesosy. Ireo ny anjelinao anoratra zany vavaka zany androany tsy hamelako anao raha tsy anao mihitsy Jesosy no mandray ny fivavahana reto olona ireto. Ray minitra raha Jesosy tanterao ny tenina hoe ninonninona angatahanareo miraika eo amin'ny anarako ataoko zany. Ianao iara-ny vavaka Tompo. Misaotra Jesosy, voarainao zany vavaka izany na bitsibitsika dia efa nitanterahanao ny teninao hoe raha mbola tsy miantso akory azy ianao efa tonga. Maika moa zay efa niantso Jesosy, rehefa niantso zay dia mino fa enonao sy voarainao zany vavaka zany. Hiakatra ny an-danitra zao dia zao ianao satria ianao le mpisolo vavanay noho ny amin'ny ranao teo ambony azo fijaliana Jesosy, mangataka famelan-keloka ho an'ny mpanota. Tsy hoe saika nanotana izay Jesosy fa zany mihitsy nataonay olombelona ety an-tany manota foana manota foana manota foana. Professionnel amin'izany zay, aza enjehanao amin'ny fahotanay zay, asa kaponao amin'ny fadalanay zay, fa izay mihitsy ny maha-olombelona anay. Ary zany natongavanao tetỳ an-tany, tolory tanana ny vahoakanao omeo izay rehetra irin'ny fony
mahafantatra ny anjely rehetra ianao, mahafantatra ny adresinay rehetra ianao. Irao reo anjelinao reo tondra valim-bavaka ho anay manomboka raha-pitso. Mahalala ny lalana lenay, mampitonantonana anay ianao. Toano ireso mangingina eny an-dalana izay fa mahay mitenany izany ny fananao masina. Dia ny anaran'i Jesosy zokinay mahalalanay no angatanay rehetra tahaka mpangataka hoe Jesosy ianao ny vavaka. Sotra tompo, sotra Jesosy. Rainay izay ny an-danitra, ho masinanay ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao, ety tahaka ny an-danitra. Meonay noho ny ana sahazo anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary mitondra ray ny fakam-panahy fa manafana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Raisontsodrano ho Jehova tompony maro aminao, izaho ny Andriamanitrao, tsy misy afa-tsy zaho, izaho ny tara-dalana anao any amin'izay alenao rehetra ary an'olo-tsainanao koa. Ampo anao ny fahasoavako, mandehana amin'izao toetranao, amin'izao herinao, fa izaho mbola ombanao foana. Zao tontolo izao ny tsy hita hoe Jesosy, fa ianareo mbola hita foana, dia ho fano ny fonareo. Sotra Jesosy, anao ny tera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eo an-tananao raiko no apetrako izao ny fiainako rehetra. Eo an-tananao raiko no apetrako izaho ny fiainako rehetra, mba tahiony zanako.